samiandre toamby zao tontolo izao aizina manarina ny tany se toamby firenena milanao mitondra mizara famonjena aizina manarina ny tany se toamby firenena milanao mandroso anefa fanekena mifoaza tsara miorena tsara vitao avoko aoka fanafo naizanaiza nirana anao vitao avoko aoka fanafo aminy asan tompo Jesu miorena tsara mizainy antsonanao Jesu piady tsara ny baiko ny arao tano mafeza miova mizainy anaranao zay asainy atao retanterao tano mafeza miova mizainy anaranao zay asainy atao retanterao mifoaza tsara miorena tsara vitao avoko aoka fanafo naizanaiza nirana anao vitao avoko aoka fanafo aminy asan tompo Jesu sono fotoana na efa be foana sy ho foanakory mazoto mitory mareta tsara minyazakazakabo itoery ampandehanana mareta tsara minyazakazaka hoe itoery ampandehanana mifoaza tsara miorena tsara vitao avoko aoka fanafo naizanaiza nirana anao vitao avoko aoka fanafo aminy asan tompo Jesu ry havana malala rehetra amin'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tompo amen. Ity alahady 17 ny volana Oktobra ity ry havana izay alahady 4 amin'ity volana Oktobra ity dia mbola ao anatin'ny fiarahantsika mibanjina ny lohahevitra manao hoe Havaozy ny fanompoan'ny Fiangonana kanefa dia imbona antsika ihany koa mankalaza an'Andriamanitra ny amin'izao alahady atsiarovana mambavaka hanoanana ny sampana fifohazana FJKM izao iompo amampanahy ho amin'ny fiderana sy fisaoran'Andriamanitra isika noho izany fotoan-dehibe izany ny salamo fa 3:100 andininy fa 7:10 hatramin'ny andininy fa 2:20 no homantsika ao fideranan'ny tompo ao aorian'izay dia iarahantsika manao hira izay efa voalahatra ao fandaharana radio miara-mitsangana ry havana isaotra sideran'Andriamanitra isika iarahantsika mamaky ny salamo fa 3:100 andininy fa 7:10 hatramin'ny andininy fa 2:20 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa ny famindrapon'i Jehova dia hatramin'indrindraka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy ary ny fahamarinany miatra amin'ny taranaka dia amin'izay mitandrana ny fanekeny
sy mahatsiaro ankatony didiny. Jehova efa nampitoetra ny seza fiandrianana eny an-danitra ary fanjakany manapaka izao tontolo izao. Isaoran'i Jehova ianareo anjely dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny ary ny ny feon'ny teny. Isaoran'i Jehova ary miaramila ny rehetra dia ny mpanompony izay manao sitrapony. Isaoran'i Jehova ny asany rehetra ery amin'ny fanjakana. Isaoran'i Jehova ary fanahika. Amen. Ivavaka isika riavana. Raiso ny fisaorana momba ampankalazana asandratry ny mpanomponao Andriamanitro, ny olonao izay navotanao, ny olonao izay namindranao fo ka matratra izao andro anio izao. Misaotra anao sy mideranao tokoa zahay satria tsapanay fa velona sy niasa teo amin'ny fiainanay ianao, nitahiry anay teo ambany fahasoavana, nampaharitra amin'ny famindram-po teo amin'ny fiainanay ka mbola mahavelonainanay mandraka ankehitriny. Eto amin'ity izao tontolo izao feno faharatsiana ity zahay kanefa tsy avelanao faty ao anatin'izany faharatsiana izao tontolo izao zany, fa arovanao kosa amin'ilay ratsiny ary taominao mba hanavao ny fanompona ao anatin'ny fiangonana. Misaotra Tompo no ity andro alahady 17 volana Oktobra ity izay mbola ny FJKM manontolo mahatsiaro ny Fotoana Fifohazana ka mitondra azy ambavaka sy manohana ireo asa tanterahany eo anivon'ny fiangonana ho fijoroana vavolombelona sy fampielezana ny filazantsaranao manerana ity izao tontolo izao ity. Mankasitraka ny amin'izay fanamoazanao ny malagasy tao anatin'izany tantaram-piainana ny firenena izany. Mankasitraka fa mandraka ankehitriny dia mbola te hamoa malagasy maro ianao ka mampijoro ny Fotoana Fifohazana ho fantsopitahiana, ho fitaovana mahomby ao anatrehanao hanatanteraka ny famonjenao. Ankehitriny ary Andriamanitro, raha miombona mankalazanao Andriamanitra eto zahay dia mangataka ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fanahy masina, amasiny Tompo, amarino izao fampofavahana imbonanay eto izao. Fa nikendrenay amin'izany dia ny vonina eto Andriamanitra sy ny fampandrosoana ny fiangonana. Eny hiavao amin'ny fanomponanao ato amin'ny fiangonana izay no ny fanatrehanao. Dia matoky ny fiarahanao sy ny fanatrehanao aminay amin'izao fampofavahana izao zahay ka dia tsy ho tahaka izay nahatongavanay sy nidiranay teto no hivoahanay eto rehefa mifarana ny fotoana rehetra, fa olona no havaozinao tokoa izay rehetra handray ny teny fiainanao aminao. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo no nandratanay izany vavaka izany. Amen. Azo toerana ianareo ry havana. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny hira izay efa voalahatra 820 sy 300 ny ataontsika. Yeah.
Vavaksika riavana. Ry Andriamanitra raha izanaka fanay masino, endrezany fifalian'ny fonay, satria lehibe ny fitiavana ho anay. Hamangy ny olonao indray ianao amin'ity fotoana ity, amin'ny alalan'ny teninao, ka dia mankasitraka sy manome voninahitra anao izay Tompo, satria zava-dehibe loatra amin'ny fiainanay, no hoe nao Andriamanitra Tompo manana ho lazaina aminay zanakao. Nangatanay aminao dia feno ny fanahy masina ny tsirairay avy. Miatomboka ny tompona anjara maky ny teninao, ny mpanomponao izay notendrenao hitondra ny afatra ho tompo amin'ity androany ity. Ary ny vahoakanao rehetra mba samy hovanginjany teninao zany Andriamanitra. Ho mamy eo ambavanay ane tompo ny teninao, ary ho vonto ny teninao ny tsirairay avy, ka hanova ny tantaram-piainanay, ny anatranatra sy ny afatra omen'ny teninao androany. Indrindra mba ho resy lahatra ny teninao zahay, ka tena hiavao tokoa amin'ny fanompoananao ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola maky sy heno ny teny soratra masina tsika riavana. Izany dia ho hitantsika eo amin'ny bokin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko 5:20, vakina manomboka ny 9:9, ary dia faranana amin'ny 9:7. Rehefa hita dia andeha vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: araha reny asa izany teny izany sy ny faminaniany 𝙃𝙑𝙑𝙗, dia niezaka izy ka nanaisitra ny sampy fahavetavetana tamin'ny tanin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra, ary tamin'ny tanàna izay azon'ny tany rehetra, ary tamin'ny tanàna izay azon'ny tany amin'ny tany avoan'ny Efraima, sady nanavao ny altaran'i Jehovah izay teo anoloan'ny lavarangana fidirana amin'ny tranon'i Jehovah. Ary novoriny ny Joda sy ny Benjamina rehetra sy ny vahiny teo aminy izay avy tany amin'ny Efraima sy ny Manase ary ny Simeona, fa betsaka no nanatona azy avy tamin'ny Israely raha hita ny fa Jehovah Andriamanitra no teo aminy. Ary nivory tany Jerosalema ireo tamin'ny volana 10 tamin'ny taona 5:10 nanjakany Asa. Ary andro tsy izay no nanaterany fanatra ho an'i Jehovah tamin'ny babo izay nentiny, dia omby 700 sy ondry amanosy 7,000. Ary nanao fanekena hitady an'i Jehovah Andriamanitra ny razany tamin'ny fony rehetra sy ny fanainy rehetra izy, ka na iza tsy mety nitady an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely dia atao maty, na kely na lehibe, na lahy na vavy. Ary nianina ho an'i Jehovah tamin'ny feo mahery sy ny fiobina, ary tamin'ny tropetra sy ny anjomary izy. Ary ny Joda rehetra ny faly noho ny fianianana, fa efa nianina tamin'ny fony rehetra izy, sady nazoto nitady an'i Jehovah indrindra, ka dia nahita azy. Ary Jehovah dia nanome azy fiadanana tamin'ny manodidina fahizay. Ary na dia himaka reniny Asa mpanjaka aza dia nahetriny tsy ho andriam-bavy, satria efa nanao sampy ho an'ny Asa izy, ary Asa ny kapany sampiny, dia nanorotoro ka nandoro azy tao amin'ny lohasahandrika Kidrona. Fa ny fitoerana avo tsy mba noravana tamin'ny Israely, nefa nahitsy ny fony Asa tamin'ny androny rehetra. Ary nampidiriny ho an-tranon'i Jehovah ny zavatra izay nomasininy rainy mba amin'izay nomasininy tenany, dia volafotsy sy volamena ary fanaka. Ary tsy nisy ady intsony hatramin'ny taona 5:30 nanjakany Asa. Amen. Ny filazantsarany Matio toko 5 manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 9:20. Filazantsarany Matio toko 5 manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia miendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Fa iza kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny ralahany dia miendrika ho elohana amin'ny fitsarana.
ary nazovina anao amin'ny rahalahany hoe olompony ianao dia miendrika ilohana ao amin'ny Synodriona, ary nazovina anao hoe fokela dia miendrika ho ao amin'ny elo mirehitra afo. Ary amin'izany raha mitondra fanantotrao eo amin'ny altara ianao, ary eo ny mahatsiaro fa ny rahalahinao manana lahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ny altara ny fanantotrao ka mandehana aloha ataovy izay havananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia vao atery ny fanantotrao. Mihavana faingana amin'izay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminao izy. Fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao eo amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao ao an-tranomaizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary iray vety farany indrindra. Ho faranantsika riavana ny famakiana ny teny izany dia hitantsika ao amin'ny epistily voalohany soratan'ny Petera voalohany 2:7 ka hatramin'ny 2:10. Petera voalohany 2:7 ka hatramin'ny 2:10. Izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa hatonitra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre ka mahahonoana tena ho amin'ny fivavahana, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro, mifampiatrano ka aza mimononmonina, samy mifanompo araka ny fanomesa-pahasoavana izay niraisinareo, dia tahaka ny mpitarina tsara ny fahasoavana maro samy hafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay nomen'Andriamanitra azy, mba hankalazana n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ray masina manana sinana famarinana ny tena famarinana. Amen. Hitsenantsika ny afatr'Andriamanitra ampitondrain'ny mpanompony avy amin'izany teny ny arahantsika namaky sy ny eno izany dia ndehantsika hiara-itsangana hanao hira izay efa voalahatra 920 sy 300. Ho anareo rehetra izay voantso sady masina no malala, ampitombona ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Soratra masina izay akantsika hafatra amin'izao alady natokan'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mba hitrotrona mambavaka ny sampana fifohazana FTV-FJKM ary amelapilarana ihany koa anivon'ny fiangonana ny asa sy ny zava-kendren'izany sampana izany, ahatonga ny olona koa azoto sy alalatanana amin'izay mety ho endriky ny fifanohanana na mambavaka na amin'ny asa sy ny atao rehetra
dia andehantsika hijery izay voarakitra ary efa novakiana raha teo ao amin'ny tantara faharoa toko 570 izay nanomboka hatreo amin'ny 19 no namakintsika azy teo. Ary io 19 raha teo no hakana hafatra amin'izao fotoana izao. Ndeha hovakiana indray maka zany andin-tsoratra masina zany amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary raha reny asa izany teny izany sy ny faminaniano 𝙃𝙑𝙗𝙗 dia niezaka izy ka nanaisotra ny sampy fahavetavetana tamin'ny Joda sy Benjamina rehetra ary tamin'ny tanàna izay azony tany amin'ny tany avoanan'ny Efraima, sady nanavao ny altaran'i Jehova izay eo anoloan'ny lavarangana idirana eo amin'ny tranon'ny Jehova. Amen. Ry fiangonanao, havaozy ny fanompoanao. Raha vao miresaka fifohazam-panahy isika riavana ato anatin'ny fiangonana, dia andeha lazaina amin'ny teny tsotra fotsiny zany manao hoe: tena asan'ny fanahy masina manavao ny olona anankiray ny fifohazana. Nefa dia asan'ny fanahy masina manavao ny fiangonana koa ny fisian'ny fifohazana ao anatin'ny fiangonana, mba ahatonga ny olona atakatra tsara ny mahasarobidy sy ny mahasaropady, ny fanarahana sy ny fanompoana an'Andriamanitra, mba tsy hahatonga ny olona andeha amin'ny fahazarana, mba tsy hahatonga ny olona andeha amin'ny fombafomba fotsiny, na hahatonga ny olona hianona amin'ny tantara efa niainana ka tsy maintsy mijanona eo amin'ny fiangonana io, fa andeha ho tairina sy ho taomina indray ny olona hiroso amin'izany fanavaozana ny fanompoana an'Andriamanitra zany. Eto amin'ity perikopa ity dia lazaintsika amin'ny teny tsotra ny hoe: teny reny asa tamin'ny alalan'ny 𝙃𝙑𝙗𝙗 no nitondra ho amin'ny fiavaozana sy ny fanavaozana teo amin'ilay fiangonan'Andriamanitra voalohany dia ny zanak'Israely zany. Eto moa dia i Joda, i Asa dia mpaminany nandimby any Abia ka nanjaka sy nitondra ny firenen'ny Joda sy Benjamina raha teo zany. Ny fototrolana ngeza be hitantsika ao anatiny izay nahatonga n'izany hetsika izany dia mazava fa raha mamaky tsara tsika dia hita eo amin'ny 19 sy ny hatramin'ny 15 ny fototrolana izay nisy tao amin'izany firenena nofidian'Andriamanitra izany. Inona moa zany? Efa ela ny Israely no tsy nanana an'Andriamanitra marina na mpisorona mampianatra ny lalàna, fa raha niverina tamin'ny Jehova Andriamanitra ny Israely izy no niazo ny pahoriana ka nitady azy dia nahita azy. Ary tamin'izany dia nisy fiadanana ho an'izay nivoaka na izay niditra, fa ororobe no nahazo ny mponina rehetra tamin'ny tany. Io zany ny fototrolana ngezabe. Nisy vanim-potoana nahafoizan'ny zanak'Israely, nahafoizan'ny Joda any Jehova Andriamanitra, nialany tamin'Andriamanitra, kanefa tsy hoe niala fe niala tamin'Andriamanitra fotsiny izy, fa nanjary niantsampy sy nilavonjy ary nanompo andriamanitra hafa indray. Tonga hiasa
Zay mpanjaka azo lazaina hoe nanao fanotsiam-pivavahana goavana be teo amin'izany firenena nofidian'Andriamanitra izany dia manainga ny olona irehetra iroso amin'izany fanavaozana izany. Ary izy no mitarika amin'izany. Andeha kalesona avy amin'izany tsika fiangonana. Ka anaovana antso hoe ry fiangonana avaozy ny fanomponao. Zavatra anankiroa ry havana no tiako mba hosinganina indrindra fa amin'izao mahalady ny sampana fifohazana azy zao. Ny anankiray voalohany dia ny hoe ny fiangonanao avaozy ny fanomponao ka sahy manaisotra zay rehetra mety hoendriky ny fanompo-tsampy. Sahia manaisotra zay rehetra mety hoendriky ny fanompo-tsampy. Zay zany le tapany voalohany amin'ity andininy fahavalo no vakiantsika ity. Reny asa ny teny nataony Obeda mpaminany sy ny faminaniana zay nataony raha teo dia niezaka izy ka nanaisotra ny sampy fa vetavetana tamin'ny tanin'ny Joda sy Benjamina rehetra ny amin'ny ary tamin'ny tanana rehetra azo ny tany amin'ny tany avoanany Efraim. Misy fahasahiana goavana izany. Ary manasanao aho amaky amin'ny fotoana zay mba hanokananao manokana an'izany hoe any amin'ny toko 412 alohan'ny toko 10 ity zany dia ahitanao soritra zany fahasahiana goavana be tao amin'ny asa izany fa rehefa notendreny izy anjaka tao amin'ny firenen'ny Joda vao ny andovo fotsiny zany fanjakana zany dia efa tao an-tsainy raha teo. Tsy hoe izy nahazo fanjakana vao niova fa i asa na dia tsy mbola nitondra ilay firenena azy, na dia mbola tsy nahazo ilay fanjakana azy, na dia mbola tsy notendrena ho mpanjaka azy, dia izy dia voasokajy ho anisan'ny olona izay tsara sy mahitsy eo mason'i Jehova Andriamanitra. Dia ara-dalàna be zany. Ara-dalàna be zany raha tanika tonga eo amin'ny fanjakana izy manoloana ny zavatra ny ainan'ity firenena ity, manoloana ny fivilianan-dalana sy ny fahadisom-pinoana zay nizorany, dia io mitondra an'izany fanotsiam-pivavahana zany i asa. Ny nataony dia nanaisotra zay rehetra mety ho fanompo-tsampy. Ary aza donona fa ny zava-doza lehibe nge nataony ity firenena finidin'Andriamanitra ity. Tsy hoe tany ivelan'ny fiangonana akory, tany ivelan'ny tempoly akory ireny sampy ireny, ary tsy tany ihany fa tena nampidiriny tao anatin'ny fiangonana mihitsy azy, nampidiriny tao anatin'ny tempoly mihitsy zany. Azay mahatonga azy hoe fanompo-tsampy fahavetavetana eo mason'Andriamanitra, satria ilay trano natao hanomponan'Andriamanitra mihitsy ny lasa nanompona ny devoly, nanompona n'ilay ratsy ary nanaovana fanatitra ho an'ilay ratsy. Hitansika soritra avy amin'izany fa io fahasahiany asa zay nandray fanapahan-kevitra, nitondra fanadiovana sy fanesorana fialana amin'ny fanompo-tsampy io, dia nanjary tonga nanova ny tantaran'ny fiangonana ary hitondra koa azy ho amin'ny fiavaozana amin'ny fanompona. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha jerentsika ny zava-misy ankehitriny dia misy zavatra anankiroa tonga ho an-tsaina sahadiny amin'izany. Ny anankiray dia ny hoe misy olona zay mitonona ho kristianina, mitonona ho vahoakan'Andriamanitra na olon'Andriamanitra, milaza ho olon'ny fiangonana kanefa dia mbola mifikitra, mbola tsy mahafoy, mbola tena manao ny ataony mihitsy amin'izany resaka fanompo-tsampy zany. Na dia kristianina azy izy dia mbola manao reny lafin-javatra reny koa. Zany mampatonga antsika mahita amin'ny fiainan'ny olona andavananandro ohatra ny hoe
kristianina izy fa rehefa mivavaka izy rehefa misy ijoroany hoe maha-olon'Andriamanitra azy dia miantso mpanompon'Andriamanitra izy, miantso mpitandrina izy, miantso mpiandry izy mba hivavaka eo aminy, ohatra amin'ny fanaovana trano, ohatra amin'ny fanaovana fasana, ohatra amin'ny raha samy hafa mety ho atao eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana. Fa rehefa vita ny vavaka dia ao ambadika izay koa izy manao ny fomba ataony ihany, manao ny fomba fanaony ihany. Ny ohatra kaiky mety ahazahoanao an'izany, andenga raisiny ity ohatra anankiray ity efa mitranga ao amin'ny kristianina anankiray ny fahoriana, ny fianakaviana anankiray ny fahoriana. Dia hain'ireo fianakavian'ireo tsara no mifantona soratra masina, andiny soratra masina tahaka ny hoe Jehovah ny fiandry ahy, tsy hanan-java mahory ahy. Dia tena milofo ny mpitory-teny, mampahery ary mihevitra fa fijoroana vavolombelona lehibe ataon'ny kristianina zany ao anatrehan'ny fahoriana. Vita tokoa ny ao am-piangonana, tsara tsodrano ny rehetra andeha, fa rehefa tonga eny amin'ny fasana ianao dia gaga mandrendray hoe mba ataovy lavalava ny fanompoam-pivavahana fa ty fasana ity tsy mivory raha tsy amin'ny 5 ohatra zany. Eny ianao dia mahita ny fihetsika ireo olona zay avy ao am-piangonana ihany. Raha vadiny iny maty dia le velona zany mitondra vato kely miditra ao am-pasana, ary rehefa ataonao fanadihadiana dia misy resaka ataony hoe ao anatin'izany kelazany hoe ity ny soloko fa aza maka ianao. Moa tsy endrika fanompoan-tsampy ve ny lafiny zavatra tahaka an'izany? Adevitra ngeza be any anatin'ny tambajotran-tserasera any hitantsika ny hoe efa fanaony ny akamaroan'ny kristianina ankehitriny ny manorina fasana dia maka mpiandry, maka mpitandrina, dia atao ny fomba kristianina ny ady fotsy, atao amin'ny fomba kristianina ny fitokanana ny fasana. Ka na dia efa ampianarina sy tezaina aza zany zao ilay olona hoe ny fasana dia natao ho an'ny maty, ka rehefa tonga ny fotoana isain'ny faty zay zany vao ampidirana razana io fasana io. Fa manaiky izy amin'ny vanim-potoana iresahanao an'izay dia atao daholo ny fotoana, ny fotoam-bavaka ny rehetra, na amin'ny ady fototra na amin'ny fitokanana. Fa rehefa vita amin'ny fitokanana, ny ampitsininy raha afaka ampitsininy izy afindra n'indray le razana hiditra ao amin'ilay fasana vaovao. Santiona ny amin'izay mety fampifangaroam-pivavahana ka fanompoan-tsampy ataon'ny olona amin'ny fiangonana zany. Fa tsy zany ihany, fa tena misy mihitsy ny indraindray ny fanompoan-tsampy zay ilomanosan'ny olona fotsiny tsotro zao. Firy mbola mety manandro vao manao zavatra, makany amin'ny mpanandro na ny mpitaiza reny rehetrarehetra reny. Andaory fiangonanao iainga ao amintsika ny fanavaozana, ka havaozy ny fanomponao an'Andriamanitra dia ialao andosiro avokoa zay mety hoendriky ny fanompoan-tsampy na inona isehoan'izany. Zay ry havana ny zavatra voalohany. Fa ny zavatra faharoa, raha ahitanintsika manao hoe ry fiangonanao havaozy ny fanomponao dia zao. Te-taonanao koa zany ny hoe meteza hanavao ny fanolorany tenanao, meteza hanavao ny fanoloran-tenanao. Zao manko ry havana, ny tapany faharoa amin'ny andinin'ny fahavalo amin'ny tantara faharoa toko 5 ity dia milaza an'izao manao hoe sady nanavao ny altaran'i Jehovah zay teo anoloan'ny lavarangana hidirina eo amin'ny tranon'i Jehovah. Voambolana anankiroa zany ny singanika ao anatin'izany. Ny voambolana anankiray dia le hoe altaran'i Jehovah, navaozina le altaran'i Jehovah. Inona moa ny altara? Ny altara nge tsy inona akory fa toerana fanaovana fanatitra ao an'Andriamanitra zany. Ary zany mampatonga antsika hoe na ny rakitra terina dia mandeha eny, na ny olona zay atao batisa, na ny mpandray ho raisina, na ny diakona tokana, na ny mpitandrina tokana dia eo amin'ny altara no mandeha, satria endriky ny fanoloran-tena ny fisian'ny altara. Avaozina zany. Fa tsy ilay altara mijanona fotsiny hoe fanaovam-panatitra, fa rehefa jerentsika ny tantaran'ny fanatitra ao amin'ny soratra masina dia milaza fihavanana
amin'Andriamanitra ihany koa zany. Milaza fihavanana amin'Andriamanitra ihany koa zany. Zany mampatonga an'ireny anarana fanatitra misy hoe fanatim-panonerana, fanatim-pihavanana, fanatitra noniota sy ny maro samihafa. Ka ny fisian'ny altaran'i Jehova zany dia fotoana mampatsiaro ny fahavitan'Andriamanitra ny fihavanana. Dia rehefa jerentsika zany amin'ny lafiny pratika dia reny nge no raha misakramentan'ny batisa ohatra dia azontsika raisiny zany hoe ny batisa nge dia fampidirana ny olona anankiray ho vahoaka an'Andriamanitra, ho zanak'Andriamanitra. Ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona anankiray zany dia lasa vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo nge dia milaza ny hoe maty Kristy, nanolotra ny ainy, nandatsaka ny rany mba ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra, avy eo koa mbola mampihavana antsika samy isika ihany. Fa ny altaran'i Jehova koa dia tsy inona akory fa tena toerana ahafahana manatanteraka ny fanompona an'Andriamanitra. Toerana azahoana manatanteraka ny fanompona an'Andriamanitra. Moa tsy eo amin'ny altara ve no manao fanekena ny olom-boantso, moa tsy eo amin'ny altara ve ny olona izay matsapa ny fahasoavan'Andriamanitra manao fanekena fa ho tisy hanompo azy. Andeha ho avozina ny fanoloran-tena zany dia ilay fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra tokony ataontsika, andeha avaozina ny fanoloran-tena ka avaozina ny fihavanana amin'Andriamanitra ny dikany, andeha avaozina ny fankanesana ao amin'ny tranon'i Jehova, zany hoe ilay fifandraisana, fifamatorana sy fihavanana amin'Andriamanitra. Zany zao no zava-dehibe ampatsiahivony zao perikopa izao. Ry havana malala ao amin'ny tompo tena fototra afahantsika miroso amin'ny fanavaozana amin'ny fanompona, ny fanavaozana ny fanoloran-tena. Rehefa misy fahavononana hanavao ny fanoloran-tena ao amin'ny olona anankiray dia mitamberina ao an-tsainy daholo ny fanekena sy ny voady ny fanaovany tamin'Andriamanitra, ka ho tsarony ro ny teny hoe, ro ny hira hoe aina ny fetra amin'ny fanarahana, aina ny fetra amin'ny fanomponanao ry tompo. Ho tsarony daholo ireo teny sy vavaka nataony hoe tsy ahiko ny andany, olanina koa fa famoizan-tsony ho any ahefana soa, dia mandeha ny asan'Andriamanitra vokatra zany. Meteza hanavao ny fanoloran-tena fa ny andro iainantsika ankehitriny, fotoana indraindray mahatonga ny olona alaim-panahy hisemotra, alaim-panahy angatsika amin'ny fanoloran-tena sy ny fanomponan'Andriamanitra. Atonga ny olona ho feno fisalasalana satria ao anatin'ny fahasahiranana sy ao anatin'ny fotoan-tsarotra diavina, ka indraindray koa dia misy akony amin'izay fanomponan'Andriamanitra zany. Eto am-pamaranana ry havako, eto am-pamaranana dia te ampatsiaro anao any, ary te hanamafy ndray maky eto aho hoe tsy maintsy manana fahasahintsika anaisotra izay rehetra iendriky ny fanompo-tsampy, satria ny sampy dia tsy inona akory fa lasa tsy fahatokiana an'Andriamanitra tsony zany. Rehefa miroso amin'ny fanompo-tsampy ny olona dia tena tsy mahatoky an'Andriamanitra tsony izy zany. Rehefa miroso amin'ny fanompo-tsampy ny olona dia miverina indray amin'ny mahajentilisa azy izy zany. Rehefa tsy mahatoky rehefa manompo sampy ny olona dia lasa tsy azo ny antoka tsony zany ny fiakinana amin'Andriamanitra. Andeha ho avaozina ny fanoloran-tena, ka ny tenantsika no atao fanatitra voalohany, fa io no vokatry ny famindrampon'Andriamanitra amintsika, ary fanatitra sy fampom-panahy tokony ataontsika io anatrehan'Andriamanitra. Andeha avaozina ny fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra, ka ararotina ny fahavelomana, azahoana manompo azy. Raiso filamatra izay nataon'i Jesosy Kristy, fa ny tanjona kendrentsika dia tsotra ihany: manala ny olona amin'ny fanompo-tsampy, mampitodika sy mamerina ny olona ho amin'Andriamanitra. Raha ny asan'ny fifohazana manokana dia tena arabaky teny zany, manaisotra ny olona amin'izay rehetra mety ho endriky ny fanompo-tsampy, fa mampitodika azy ao amin'i Jesosy Kristy, ilay tompo afaka mamonjy, manafaka, manavotra, ilay Andriamanitra velona tsy mamitaka na mandainga. Mahere zary ary dia tanterao ny fanomponao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Sitrak'Andriamanitra ny mampandre antsika izany sitrapony izany ry havana.
mba hanavaozantsika ny fanompoantsika an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana ka ananantsika fahasahiana manaisotra izay endriky ny fanompoan-tsampy ary koa hanavaozantsika amin'ny fanoloran-tena hampihavana antsika amin'Andriamanitra indrisany efa riavana tsy ny hainy izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika mbola misy sampy eo amintsika ary ny fanoloran-tenantsika dia tsy feno ny mety indrindra sy ny sitrak'Andriamanitra ao antsika dia ny mifona mangatam-pamelana aminy mba tena ho avaozony tokoa eny ho izy mihitsy no hanavao ny fanompoantsika dia ary sika riavana hanao vavaka fifonana ka ao aorinan' izany vavaka fifonana izany dia ny hira izay efa voalahatra 200 no iraintsika aokary ny fonareo riavana hanaraka izao tonim-bavaka fifonana izao hivavaka isika. Andriamanitro rehefa mandre ny teninao ampitondrainao ny mpanomponao izahay mitarika sy milaza aminay mba hanavao ny fanomponay ka hanananay fahasahiana manaisotra ny endriky ny fanompoan-tsampy dia miondrika eto anatrehanao satria mbola misy fanompoan-tsampy eo aminay tianay ny mivavaka aminao kanefa tsy fonay koa ny sampy fantatrao izay ataonay sy ainanay fantatrao ny fombanay mianjaanja eo anatrehanao ny toetranay koa dia mifona izay tompo ny amin'ny endriky ny fanompoan-tsampy rehetra izay nitarika tsy fahatokinana ao Andriamanitra fa nalavirana ianao ary fanolona ianao Andriamanitra amin'izay Andriamanitra tsy izy sy tsy mahavonjy misaotranao izay noho ny ampanomponao izay ampitondrainay ny teninao mba hampitodika anay ka hanavaozanay ny fanoran-tenanay aminao Andriamanitra amin'izao vaninandro ankehitriny izao anefa raha mandinika sy mijery ny fanoloran-tenan'ny fiangonana izay dia fanoloran-tena tsy zarizary fanoloran-tena tsy tanteraka akory azy fanoloran-tena fombafomba sy ivelambelany fotsiny ihany tsy latsapaka aty anatinay ny fanoloran-tenanay mifona sy mibebaka aminao izay Andriamanitro no izany rehetra izany ka eto anatrehanao no andoharanay ny fonay tsy tanteraka sy feno fahalotona todio amin'indra fonao tompo ireto olonao izay mibebaka aminao miandrandra fanavaozana avy aminao Andriamanitra ahafahana miavao amin'ny fanompona afa-tsy izany aza maro izay nataonay nolazainay ny fihetsika sy ny fijerinay na izay nininay natao na izay tsy nininay natao kanefa tsy sitraka ao Andriamanitra indray makakoa no hifonana aminao Andriamanitra sy angatahana hitalahoana ny famindram-ponao mba hahatonga anay ho mendrika sy madio eo anatrehanao dia amindrao fo izahay eny noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay izay efa nanaiky hisolovonanay eo amin'ny hazo fijaliana ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenanay dia omeo anjara amin'ny famelan-keloka sy ny rafonao izay Andriamanitro Havaozy ireto olonao Havaozy ny fiangonanao fangana tompo mamondrafo ireto mpanota mibebaka aminao noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay ny andrandranay famelan-keloka sy anandratanay izany vavaka izany amen. Jesus,
raha vonina tokoa ianao ry havana hanavao ny fanompona ao amin'ny fiangonana ka niaiky ny fahotana teo amin'ny natrehan'ny tompo eny ny bebaka marina mamindra fo sy mamela heloko anao ny tompo mitsangana ary andray nyteny somahafaly atolony ho anao ho famelan-keloko aorianany teny famelan-keloko omen'ny tompo dia ny hira izay efa voalahatra 4:7 no hiratsika fa ho ny tompo mamindra fo sy mamela heloko anao izay mibebaka teo anatrehany dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio ny mba ho afaka mifalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanao vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoroko amin'ny nofinareo ny fo vato ka homeko fo nofy ianareo ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo ka tonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy ko dia ambara ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa voavela ny eloko noho ny anaran'ny masina midy eran'ny tompo amen sambatra ny olona azy voavelany iny sy voasary ny fahotana sambatra ny olona izay sisa ny Jehovahiko ary tsy misy fitaka ny fanahy amen tamin'ny finoana no nandraisantsika zany fanavaozana famelan-keloka lehibe nomeny tompo antsika izany andeha ary mbola avaontsika koa ny finoantsika azy amin'ny fiombonatsika manao ny fanekempinoana araka ny soratra masina na ny fanekempinoana laharana 7 imbonatsika izany fanekempinoana izany manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia manjaka hatrany taloha indrindra ka ho mandrakizay Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy mino a Jesosy Kristy izany amin'ny tokana tompontsika tonga izy tady sy hamonjy ny very izy milalana sy fahamarinana ary fiaina izy dia tsy miova ho maly sy hanio ary mandrakizay mino fanahy masina izy no manambara ny fanantsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahera ihany no manavambatisa antsika rehetra ho tena iray ny fandresena izay ety mandresy zao koa izao dia ny fonontsika tompo ampitoboa ny fononay amen afaka mipetraka ianareo tonga eo amin'ny fotoana izay ilazana ny raharam-piangonana sika ry havana amin'izao aladin'ny sampana fifohazana izao dia hovakina amintsika zany ny afatra izay omena antsika fifohazana rehetra manerana ny sahan'ny FJKM mifohaza tsara miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo Korintiana 1:5 andiny 4:7 tapany voalohany sy ny andiny 9:10 miara-misaotra an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fany masina isika no ny famindrapony sy ny fahasoavany ka nitahiry atsika eo amin'ny fiainana eny iarahantsika miaina tokoa ny endrim-pahasahiranana ankehitriny saingy tsy nahasakana ny tompo Andriamanitra hitay antsika izany ary dia tsy hasakana antsika koa tsy hanompo azy ilay efa niantso sy ny fidy atsika mifampiarahaba ary sika amin'izao andro natokana hitrotrono ambavaka sy hanoanana ny asan'ny sampana fifohazana FJKM izao ity taona 2024 ity dia
nisy ny zavatsarotra tokoa. Teo ny mbola vesatry ny ako ny valana retina. Eo ny rivodoza samihafa izay nahasombany-zavatra maro, eny namoizana in'olona aza. Teo ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ireny rehetra ireny no mbola hijoroantsika fifohazana miasa ary miasa hatrany. Koa dia isaorana ny tompo fa afaka manatanteraka izay mba nokasaina isika. Raha tsy tanisa afa-tsy izay tena nisongadina isika toy ny famitana sy fitokanana ny trano fiangonana FJKM any 𝙍𝙤. Ny fanarenana ny toby tany Mananjara, ny fionambe tany Mahajanga, ny fankalazan'Andriamanitra noho ny fahefa-polo taona izay natao tany Mahajanga ihany koa. Etona no anehoana fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra izay natsiaro ambavaka nandray anjara arak'izay azo atao nanotrona tamin'ireny asa rehetra ireny. Miatrika ny hoavy isika, mifampivavaka sy mifampahery hatrany amin'ny fijoroana ho vavolombelona takiana sy andrasan'ny tompo amintsika. Mampahery antsika amin'ny asa imbonana eto amin'ny FTV fifohazana. Mbola mitoy ny asa sy ny ezaka famitana ny tsangam-baton'ny fahefa-polo taona. Samia ary miezaka riavana. Hankalazan'Andriamanitra noho ny fahatelopolo taona ny tobibora isika amin'ny taona ho avy. Koa samia miomana dia nizao riavana. Iombona antsika rehetra ihany koa miezaka samihafa ho amin'izany. Isaorana sahady ny fandraisantsika anjara amin'ny rakitra sy ny adidy fanao isan-taona amin'izao lahady ny sampana fifohazana izao. Tsy ho sasatra ihany koa anefa ny manafatra antsika amin'izay hijoroantsika ho tena mpifoha marina ka ho tena fahazavan'izao tontolo izao. Dia mirary fitahian'ny tompo amintsika rehetra, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ny filohan'ny sampana fifohazana FTV-FJKM Rakotondramanana 𝙁𝙧𝙤𝙗 mpitandrina, ny tonia Ranomenjanahary Solofrado Marsial mpitandrina. Ankehitrinsika dia hiroso amin'ny fanatanterahana ny rakitra, anao hira anankiray ao amin'ny firana fifohazana isika, hira fahafitopolo dia tatazana ny rakitra. Ry fanahy masina ao ambony hiraka Jesosy tompo. Izahay aty dia mila vonjy afanao atanjao. Ny andininy fahadimy amin'ny hira fifohazana fahafolo hoentintsika manolotra ny rakitra ho an'Andriamanitra. Faranantsika amin'ny amen. Aoka hitsangana ianareo ry havana. Yeah.
hiroso amin'ny vavaka fangatana isika. Ivavaka isika ry havana. Misaotra Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny nafahan'ny FJKM manerana ny sahan'ny FJKM. Anokana ity alahady ity ho an'ny sampana fifohazana. Misaotra noho ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay tamin'ity anio ity. Ka noho ny amin'izany teninao zany Tompo dia voniny izahay. Anaisitra izay mendrika sampy rehetra iainanay tsirairay avy. Ary anavao ny fanoloran'ny tenanay amin'ny asanao. Ka izay fiangonana vonina hiala amin'izay sampy ary hanolotra ny momba ny tenanay manontolo ho fitaovana eo am-pelatananao 𝙃𝙤𝙬𝙁𝙗, indrindrandrindra ny sampana fifohazana ato amin'ny sahan'ny FJKM. Andriamanitro mivavaka aminao zahay ho amin'ny sampana fifohazana rehetra manerana ny nosinay any amin'ny fiangonana, amin'ny fitandremana sy 𝙃𝙑𝙑-𝙁𝙗, mba ho tena sampana fifohazana mifo tokoa ary iorina mafy amin'ny finoana. Mandrapatonga ny fiavianao Jesosy eny amin'ireo lanitra dia haharitra amin'ny finoana, hazoto hijoro vavolombelonao na amin'ny teny na amin'ny asa ny amin'izay rehetra tanterahana ity amin'izao tontolo izao. Ary ho sampana fifohazana, ho fampandrosoana ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny fiangonana, indrindra ny firenena, ka ny fijoroan'ny sampana fifohazana Tompo dia ho tena antoka sy singa iray hampandroso ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara eny mipaka hatramin'ny firenena azy. Hitanay mavaka aminao koa Jesosy ny tsangam-bato faha-efapolo taona ny sampana fifohazana izay tanterahana eny Ambomanga ny tao-trando. Ianao Andriamanitra no hatanteraka ary hibitsika ny ampon'ny olona tsirairay ny fanahinao masina, ka hanaingana izy ireny hanoana amin'ny asa tanterahana izay asa goavana, ny komity izay miandraikitra ny tsangam-bato Andriamanitro dia ho ampaherezinao mandrakariva amin'izany asa lehibe izay napetraka ho amin'izany, ka tsy ho kivy na ho ketraka fa ho ampaherezin'ny fanahinao masina, ka hiasa izy ireny anana fifaliana amin'ny asa izay niantsonao sy ny fidiananao azy. Mivavaka manokan'izay Tompo ho an'ny tonian'ny sampana fifohazana ombambady aman-janaka. Taio izy Andriamanitra amin'ny asa lehibe izay efa niantsonao azy. Ianao Andriamanitra no ampahery azy mandrakariva amin'izany asa izany. Dia ho tsapany Andriamanitra, ho tsapany ankohonana, fa eo ianao ery ary eo ianao ilay mitahy ny mpanomponao mandrakariva. Tsy adinona ihany koa ny birao foibe amin'ny sampana fifohazana manerana izao tontolo izao. Ny antso azy ireo anao Andriamanitra, anao ny asa fijoroana ho vavolombelonao. Mety ho mafy ny asa no ny andraikitra sahanina na amin'ny fiangonana na amin'ny 𝙃𝙑𝙁-𝙁, fa ianao lefa ny antso azy ary fantatrao fa mahatanteraka sy mahefa izany ireo birao ireo, dia taio mandrakariva izy amin'izany asa izany, ka ho tena ho vavolombelonao. Ianao Andriamanitra ilay efa nahatanteraka ny fitahiana tamin'ireo mpanomponao hatramin'izay no hanao izany amin'izy ireo sy ny ankohonana amin'izay asa efa niantsonao azy Tompo. Tsaronay koa ankehitriny Andriamanitro ny fiangonan'i Jesosy Kristy mba ho tena vavolombelonao,
ho tanteraka ny vina dia filazantsara hanova ny tantara, ka ny filazantsara izay torian'ny fiangonana dia hanova ny tantara ny fiangonana, hanova ny tantara ny firenena. Ary mba ho firenena vanina ny firenenay no ny amin'ny fisian'ny fiangonana mandra-piavinao Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Tompo, tsaronay koa ankehitriny ny firenenay izay eo anatin'ny fahantrano, ao anatin'ny fikorontanana ara-politika. Ianao Andriamanitra no irinay amindra fo sy amela heloka ny mpitondra. Ianao Andriamanitra no irinay anome fahendrena ho azy ireo. Ny fanainao masina no hiasa amin'ny mpitondra tsirairay manomboka hatrany amin'ny filom-pirenena ka hatrany amin'ny fokotany, mba hiasa ho vavolombelona ho tena hampandroso marina izao firenena misy anay izao. Tompo, izay rehetra mahasoa anay dia tanterao araka ny halehiben'ny fahasoavanao. Izay rehetra tsy nangatanay nefa efa nomaninao aminay tsirairay dia atao fitosy tanteraka aminay izany noho ny halehiben'ny fahasoavanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manaovanay izany vavaka izany. Imbonanay ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay eo izay ny lanitra, oamasina ny marana, ho tonga ny fanjakana, atao ny sitrana, tanatako ny lanitra, leonay ny mianasa ary mamelana heloka ahita ka mamelana izay heloka taminay, raha izay mitondranay amin'ny fangavana, manafanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Iroso amin'ny famaranana izao fampovavaha izao sika riavana, ny hira fa 570 amin'ny 100 amin'ny Fotoana Fifohazana no ataontsika dia atolotra ny tsodrano. Raha mitsangana ianareo riavana. Tanterahany tompo aminao any ny tsodrano izay tononona amin'ny anarany. Hitayanao ny Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao any Jehovah ka hanome anao fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanana fa ny tompo ny momba anareo. Amen. Mipetra dia samy manao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.